Asainy isika andray ny baiboly ka maky izay voasoratra ao amin'ny mpaminany Hosea toko fahaefatra ka ny tapany voalohany amin'ny andininy 12 ary tohizana ao amin'ny Jeremia toko 2 ny andininy 17. Hosea toko fahaefatra tapany voalohany amin'ny andininy 12 dia tohizana amin'ny Jeremia toko 2 amin'ny andininy 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny oloko dia mila saina amin'ny tapa-kazony ary ny tehiny no manambara aminy. Dia izay manao amin'ny tapa-kazony hoe raiko ianao, ary amin'ny vato hoe ianao no niteraka ahy. Fa efa niamboa ahy izy ka tsy nanatrika ahy, nefa amin'ny andro fahoriany kosa dia vao hanao hoe izy mitsangana ka vonjeo izahay. Hotahina ny teny hitondra fiadanana ho antsika. Iaraka hivavaka isika. Tompo tsara sy masina indrindra ny an-danitro, hiaino ny teninao izahay ankehitriny. Ianao ny Ray Malalo, ampangina ny feo hafa rehetra. Ianao koa ny anositra ny molotry ny mpanompo vavinao, ka izay teny avy any aminao no renay. Ho anay tsirairay avy dia mba ampisokatra ny masom-panana ianao, ka atakatra izay tianao ambara aminay izay. Ny anaranao Jesosy eo. Amen.
famonjena ampitaina amintsika Jehova. Zay hitantsika ao amin'ny Ezekela 7:7 manomboka amin'ny 5:5 ka hatramin'ny 9:20. Ho fampitana izany afa-pamonjena izany dia nampiasa fahitana Jehova dia ny tapakazo roa. Azavainy tamin'ny mpaminany Ezekela fa ireo tapakazo roa ireo dia tsy inona fa ny zanak'Israely rehetra. Ao amin'ny testamenta taloha dia ireo ny fiangonan'Andriamanitra rehetra. Ilay vahoaka nofidiny ho azy. Reto vahoaka reto mantsy dia nanao ny tapakazo ho Andriamanina arak'izay norenesintsika teo. Zay voarakitra ao amin'ny Osea 2:12. Dia hoy Jehova hoe ny oloko dia mila saina amin'ny tapakazony. Ary amafisiny Jeremia 2:2 zany. Fa ireto vahoaka n'Andriamanitra ireto izay niamboho an Jehova dia manao amin'ny tapakazo hoe raiko ianao, ary amin'ny vato hoe ianao no miteraka. Jehova mitsy ao amin'ny 2:7, ao amin'ny Jeremia 2:2 dia hoy izy ireo dia manao hoe Andriamanitra natao ho anay. Nosoloana tamin'ny tapakazo ry havana ilay Andriamanitra izay nanafaka azy. Andeha rodiniantsika ny amin'ireo tapakazo roa izay ampitan'Andriamanitra hafa-pamonjena tamin'ny Ezekela. Ny tapakazo voalohany Ezekela 7:30 5:40 ny tapany voalohany ihany. Dia zao ny voambara ao amin'ny Ezekela 7:30 io 5:40 tapany voalohany. Hoy izy maka ianao tapakazo iray dia asio anarana ampitondray anarana ny Joda sy ny Israely namany. Io tapakazo voalohany io Joda, nahoana ny Joda? Ty zaza Joda ity dia zaza faha-efatra amin'ny zanak' Jakoba sy Lea. Voasoratra ao amin'ny Genesis 7:20 5:30. Fa zao no hevitra zany anarana izany. Ankehitriny dia ideran'i Jehova izany nanaovany anarany hoe Joda. Joda ry havana dia fiderana an Jehova, voninahitr'Andriamanitra i Joda. Nahazo fizokiana ambony indrindra Joda. Genesis 7:20 5:9 ka hatramin'ny 12 no ahitantsika an'ilay tsodrano nataon'ny rainy taminy Jakoba izany. Rehefa nitsodrano izy dia zao ny tsodrano nataony ho an'ity zanany faha-efatra ity. 5:9 iankoka eo anatrehanao ny zanaky ny rainao. Zany hoe ny 2:10 tamin'ny zanak' Jakoba zany dia iankoka eto amin'ity la faha-efatra ity. Azony ny fizokiana mantsy. 10 amin'ny Genesis 7:20 ihany. Ny te himpanjakana tsy hiala amin'ny Joda. Mandra-pahatonga ny Silo. Silo eto dia tsy anara-tanàna, tsy anara-toerana, fa anaran'olona. Mandra-pahatonga ny Silo. I Silo kosa ny dikan'izany Silo izany dia milaza hoe fiadanana. Handray ny te ny fanjakana i Joda. Mandra-pahatonga n'ilay mitondra fiadanana. Zao no hiran'ny anjely rehefa teraka ny Mesia tany Betlehema ny Joda. Dia zao ny hiran'ny anjely fiadanana hoe ty ambonin'ny tany. Hoy ny hiran'ny anjely ho amin'ny olona rehetra zay ankasitrahana. Ny Mesia, mandra-pahatonga ny Mesia na Kristy dia hanana ny te himpanjakana Joda. Izany dia fahatanterahan'ilay faminaniana ao amin'ny Mika 5:5
hoy mihtra araka ny tsindrimandro ny men'andriamanitra azy ary izy no ho fiadanana tanteraka teo am' jesosy zany. Eo amin'ny andininy fahafolo ihany hano azy ny firenena rehetra. Mika toko fahadimy andininy voalohany de zao no lazay ny mpaminany ihany arak'izay torohevitr'andriamanitra taminy. Izay anankiray ho mpanapaka hoay ao amin'ny Israely. Hatry ny fony fahagolany efa nivoany dia hatrizay. Ry havana, tsy zava-baovao izany hoe tonga teo amin'ny fireneny Joda Jesosy. Fa efa novinanina hatramin'ny voalohany, hatramin'ny fahagola no nametran'Andriamanitra an'izany te-hipanjakana izany tao amin'ny fireneny Joda. Andininy faha 12 ihany, mbola tsodrany Jakoba. Nitaingina boriky naseho tamin'ny Jakoba izany fitaingenana boriky izany, ary tanteraka izany rehefa niditra tao Jerosalema Jesosy, fa nitaingina zana boriky izy. Satria no heveriny reto olona ireto fa mpanjaka Jesosy de no velarina ny lamba na tsipitsipin'ireo olona izay nahazo fitahina tamin'i Jesosy, fa tonga ilay mpanafaka, tonga ilay mpanjaka. Mbola eo amin'ny andininy faha 12 ihany. Nanasa ny fitafiany tamin'ny divay izy, ary ny akanjony tamin'ny ram-boaloboka. Tsy ranom-boaloboka, fa ram-boaloboka. Ao amin'ny Isaia 3:13 ry havana. De rehefa mitantara an'ilay mpanompony Jehova izy, zay nanosy famiazana irery teo amin'ny famiazam-boaloboka. De zao ny soratan'ny Isaia, ny pitihiny ram-boaloboka ny fitafiny. Tanteraka teo amin'ilay zanaky ny fireneny Joda de Jesosy izany toe-javatra izany ry havana. Ireo tsodrano zay nataony Jakoba ho an'ny Joda ireo ary de faminanina izay tsy nivaona mihitsy tamin'ny fahatanterahany teo amin'ny Kristy izay nipoitra avy teo amin'ny fireneny Joda. Eo amin'ny 9:12 ao amin'ny Ezekela 7:30 de nisy namany teo amin'ny firenena izay nateraky Jakoba, de nisy namany. Iza moa izany namany zany? De ilay faralahy amin'ny zanaky Jakoba dia ny fireneny Benjamina izany. Farany. Nahoana moa no io ny tafaraka tamin'ny Joda? Ao amin'ny tantara faharoa, toko faha 1:12, andininy faha 2:12. Rehefa tonga teo amin'ny fanjakana i Rehoboam, de nanao fitondrana tsy zaka. De niala ny firenena 10 tamin'ny zanak'Israely, tsy hanoa an Rehoboam, zay fireneny Joda. Fa ny hany ny kambana tamin'ny Joda de ny fireneny Benjamina, ilay fiangonana farany, ny kambana tamin'ilay Mesia. Ary mahafinaritra ny fomba filazany azy. Ao amin'ny Genesis 17 ihany. Izy dia nitoetra io fireneny Benjamina io, nitoetra niaraka tamin'ny fireneny Joda tao Jerosalema. Ndika ny teny hoe Jerosalema, de le toerana mitondra fiadanana, mitondra fihavanana. Ry havana, zany no zavany trano. Ka io tapakazo voalohany io zany, izay nampiseho an Jesosy, dia niaraka niombona tamin'ny koa ilay zanaka farany tao amin'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany. Ny tapakazo faharoa, andininy faha 9:12 ihany, tapany faharoa ndray. De hoy Jehova mantsy Ezekela, io tapakazo faharoa io de asio anarana hoe ho an'i Josefa sy ny taranak'Israely namany rehetra. Josefa, lay tapakazony Efraima de zanany naterany tany Egipta niaraka tamin'ny Manase. Izy roa lahy reo rehefa hitsodrano azy Jakoba. De zao no lazainy Jakoba an'ireto zanaky Josefa ireto, ho ahy ireo. Zany hoe ataoko mitovy zo amin'ireo firenena rehetra zay fanaterako, amin'ny fiangonana rehetra zay fanaterako, ho ahy ireo. Nanana tombontsoa Josefa ry havana, nanana an'izany. Ary zao ny voalaza ao amin'ny Genesis 7:20, andininy faha 5:10 sy ny andininy faha 12. Hoy izy, Josefa
dia hanana tombon-dahy amin'ny rahalahany fa sady nahazo ny zanaka naterana no izy raha teo no namoky ny firenen'ny Israely izay nivahiny tany amin'io toerana io. Nanana fizokiana kory havana Josefa satria nahoana veriny Robena izay lahamatoa eo amin'ny filaharana nateraka aranofo. Robena no filaharana eo amin'ny lahamatoa kanefa dia lasany Josefa izany satria nahoana Robena dia nanao zavatra tsy fanao. Ny ray tamin'izay nandriny ny rainy izy dia voaoziny izy satria nanao zavatra tsy fanao. Tantara voalohany toko 5 voalohany sy ny 2 no ahitantsika an'izany tantara izany. Niaraka tamin'i Josefa izay nanjary lasa lahamatoa eo amin'ny resaka aranofo zany firenena 10 ny zanak'Israely tafaraka tamin'i Josefa ireo araka ny baiko nanehon'Andriamanitra n'ilay fahitana tamin'ny Ezekela. Inona ary no afatra entiny zany fahitana izany? Samy nanana ny fizokiana na i Joda na i Josefa. Joda dia hitantsika teo fa nampiseho an'i Jesosy izy izay lahy matoa. Lahy matoan'ny Maria izy ko tsy adinitsika zany. Luka toko 2:7 kanefa lahy matoa amin'ny maty izy. Apokalipsy toko 1:5. Inona ny dikan'izany hoe lahy matoa amin'ny maty? Sika rehetra izao ry havana dia nandova ny fahafatesana. Ny olombelona rehetra atreo amin'ny nanontany Adama dia nandova ny fahafatesana. Kanefa Jesosy dia tonga zanak'olona. Miverina injato izany teny hoe zanak'olona izany ao amin'ny testamenta vaovao. Tiany Jesosy mihitsy niantso ny tenany hoe zanak'olona. Hitovy amintsika lahy matoa amin'ny maty. Tsy vitany hoe lahy matoa amin'ny olombelona rehetra fotsiny izy fa lohan'ny tena fiangonana izy, lohan'ny fiandohana izy ny voalohany. Ao amin'ny Kolosiana toko 1:5 no ahitantsika an'izany fa lohany amin'ny zavatra rehetra Kristy. Ary Josefa nanana ny fizokiana tahaka any Adama izy. Lay voalohany no arian'Andriamanitra, lay lahamatoan'Andriamanitra teto amin'ity tany ity. Olona voalohany saingy voahozina. Nahazo ozina satria nahoana? Nanao izay nandraran'Andriamanitra azy izy. Ny taranany rehetra, ny Israely rehetra, ny firenena rehetra akoatra ny Benjamina sy Joda dia mpanota avokoa. Romanina toko 7:10 dia zao ny voalazan'izany apôstôly Paoly nanoratra azy zany hoy izy: tsy misy marina na dia iray akory aza. Tena tsindriny mihitsy ilay akory tsy misy marina na dia iray akory aza. 9:20 dia hoy izy: tsy misy fatahorana n'Andriamanitra. Tsy natahotra n'Andriamanitra i Adama fa nanotra nihoatra an'izany fatahorana n'Andriamanitra izany izy. Dia voaoziny izy. Izany lay olona voalohany, lay nahazo ny fizokiana teo ampelatanan'Andriamanitra. Ary zany indrindra no nahatonga n'Andriamanitra hiteny tamin'ny Ezekela manao hoe 7:70, Ezekela toko 7:30, ampifanatony ny tapaka-azo voalohany sy ny tapaka-azo faharoa. Zao ny voasoratra ao amin'ny Filipianina toko 2:5 ka hatramin'ny 9. Inona ny dikan'izany hoe ampifanatony zany? Dia nataon'i Jesosy zao. Nofoanany ny tenany tamin'akany endritry ny mpanompo, ilay zanak'olona mpanompo. Dia nanao ny tenany ho manam-pitoviana tamin'ny olona izy. Ary rehefa hita fa nanam-pitoviana tamin'ny olona izy
nanatona ny azo fijaliana izy mba hombona eo mba azahoana manome an'lay fitahina indray an'lay hery indray an'lay tapakazo faharoa dia nitaranak'olombelona rehetra izany ilay nanana ny hery rehetra ilay mpamorona ilay mpahary dia nanatona an'izay nohariny nanatona an'ireo izay noforoniny satria mila vonjy ireo mpanota ireo malemy ireo ao amin'ny Hebreo 4:7-7 toko 4:7-5 dia hoy izy nalay mpanata amin'ny zavatra rehetra izy tahaka atsika kanefa tsy nanota izy ry havana dia eo ny vaovao mahafaly mahavonjy izay rehetra alaim-panahy mahavonjy an'ilay tapakazo faharoa izy ry havana ary zay ny antony nahatonga azy nampifanantonina tamin'ilay tapakazo voalohany 7:7 ny Ezekela 7:3 ihany tsy hoe ampifanantonina fotsiny tsy hoe nilaozan'i Jesosy fotsiny ilay lapa ny tany an-danitra ilay nanana ny voninahitra ilay niderana azy ilay mahajoda azy tsy hoe nilaozany fotsiny zany dia nidina teto izy fa izao nolazainy Ezekela akambano izy amin'ny tapakazony joda ilay tapakazo ratsy ilay tapakazo izay nireharehan'ny olombelona fa io no Andriamaniny akambano io amin'ilay tapakazo marina zany ny drafim-pamonjena tian'Andriamanitra ampiarina amintsika ry havana mpanota ve ianao malemy ve ianao tsy manan-kery ve ianao amin'ity maraina ity dia tian'Andriamanitra handray izany heriny izany ianao amin'ny alalan'ny fanakambanana anao amin'ilay hery ao amin'ilay tapakazo voalohany dia Jesosy Kristy ary hoy Jesosy Jaona 4:7-7 tamin'ny Tomasy izay nihevitra ny tenany fa manana ny marina dia izay tsy marina mihitsy zany Jesosy nitsangana tamin'ny maty zany tsy marina zany nahitanareo azy zany dia hoy Jesosy rehefa nifankahita taminy atehefo eto ny rantsan-tananao ka jereo ny tanako Jesosy dia tsy vitany fotsiny hoe manao atehefo eto amin'ity tanako izay nihomby teo amin'ny hazo fijaliana ity ny tananao fa jereo aoka hibanjina anio hazo fijaliana isika aoka hibanjina any Jesosy Kristy isika izay tompo fiderana dia namaly Tomasy rehefa natao zany hoy izy tompoko sy Andriamanitro 7:7 ihany tapany manaraka ihany zao indray lazaino amin'ny Ezekela 7:3 hataoko Jehovah no miteny hataoko tapakazo iray ho tonga iray ary mahafinaritra dia zao tsy hoe ery amin'ny tany ery fa hoy izy eto an-tanako eo an-tanany akambany dia tsy hita intsony ny mahatapakazo voalohany sy ny mahatapakazo faharoa fa ho lasa iray izy satria eo an-tanan'Andriamanitra tapakazo tafaray amin'ny tapakazo voalohany ve ny tapakazonao ry havana manaiky hikambana amin'i Jesosy ve ianao dia ho tonga iray hoy Jesosy ao amin'ny Jaona 5:7 izaho no tena voaloboka ianareo no sampany izay miray amiko ary izaho aminy dia mamobe izy mahafinaritra zany fomba filazan'i Jesosy ny vokatra izay firaisantsika amin'izany mamoa be 7 raha miray amiko ianareo ka mitoetra ty teny malagasy mitoetra ity dia maka hevitra anankiroa na mipetraka mijanona eo amin'ilay izy na manjary toetrany manjary izay ny fiainan'ilay olona dia hoy Jesosy raha miray amiko ianareo dia manjary toetranareo ao anatinareo ny teniko manjary tafatoetra eo amin'ilay fiderana isika ry havana ilay fahombiazana dia zao ny lazay
ho tonga aminareo zany raha angatahinareo. Ny olona izay itoeran' Jesosy ary ny teniny izay mitoetra ao amin'ilay olona, manjary toetra n'ilay olona tsy hilobava intsony izy, satria ny teniny no tenin' Jesosy no ao anatiny dia tsy hiteniteny foana izy, tsy hilobava izy ka hifosafosa na handratra ny namany na ho tezitezi-poana na ho tonga fanimbana ny fiarahamonina, fa ho teny tahaka ny tenin'ny Kristy izay toetra ananan'ilay olona tafaray amin'ilay tapakazo voalohany. Ary zao ny mahafinaritra ry havana, tsy mijanona eo Andriamanitra. 7:20 mbola manao an'izao teny izao ihany Andriamanitra, ho vonjeko ho afaka amin'izay nanontany izy. Ao amin'ny Hosea 4:7 dia zao ny filazan'i Jehova mikasika any Efraima na ny tapakazon'ny Efraima na Josefa miaraka amin'ireo firenena niaraka taminy, dia zao ny voalaza ho izy hoe tafaraikitra eo amin'ny sampy izy, tafaraikitra teo amin'ilay tapakazo izy, teo amin'ilay otana izy, niraikitra teo izy. Kanefa ry havana, rehefa manaiky tahaka ny Tomasy izy, ongotan'Andriamanitra afahany ho afaka eo amin'izay nanontany izy. Ary satria mety mbola misy taitaindrendrika, mbola misy ireo sisasisa teo amin'izay nipetahany, teo amin'izay niraiketany, dia ho diovin'Andriamanitra izy. Zany ny voalaza ao amin'ny 7:20, ho diovina, hatao tsy hita intsony zany zavatra rehetra nipetahany tamin'ilay sampiny zany na ilay tapakazony. Ho dioviko izy, ho oloko izy, ary izaho ho Andriamanina. Tena zava-misy zany a, tena arabaky teny zany zavatra zany. Ataontsika hijery ohatra ny amin'izay olona nanaovan'Andriamanitra an'izany fanongotana azy izany, ka nanadiovan'Andriamanitra azy ary nylazany hoe izaho no Andriamanitra ao. Jery ny ohatra misesisika. Misesy dia lehilahy miaramila, mahery, ary raha mbola nitoetra teo izy dia mety izy mihitsy no hisolo an'ny Farao eo amin'ny fitondrana. Ndray andro anefa dia natsoin'Andriamanitra tamin'ny anarana izy, Mosesy, Mosesy. Gaka Mosesy, misy mahafantatra aty anefitra aty. Dia namaly izy, inty aho. Torakovitra Mosesy, nalemy izy, lay tapakazony dia nalemy. Toy ny zany toe zavatra zany dia nisaritava Mosesy, fa natahotra izy hijery an'Andriamanitra. Nanana fatahorana an'Andriamanitra Mosesy. Lay saritava dia mampiseho ny fanetretena, mampiseho ny fanajana, mampiseho fa tsinitsinina tsy afaka hibanjina an'Andriamanitra aho. Dia zao ny voambara ao amin'izay firaisany tamin'Andriamanitra izay. Nomeritoko 2:20, lehilahy nalemy fanahy mihoatra noho ny olona rehetra ety ambonin'ny tany Mosesy. Feovana mahagaga, feovana miezinezina, zany no nitranga ary zany no nambaran'Andriamanitra. Fa nalemy fanahy izy, tsy nanana ny naiza ho azy intsony izy. Deutéronome 4:30 ka hatramin'ny 2:20 dia hoy izy hoe tsy nisy mpaminany tahaka ny Mosesy. Mpaminany dia nampitondrana ny afatra avy amin'Andriamanitra. Rehefa nanaiky ho tafaray tamin'Andriamanitra Mosesy ry havana, dia navelan'Andriamanitra izy hitondra ny hafatra ho an'ny vahoakany, hitondra an'izany hafa-pamonjena izany, hitondra an'izany drafitry ny famonjena izany. Manjary izy no lay fatsony izay nampitondraan'Andriamanitra ny teniny. Tanteraka mihitsy ilay lazain'i Jesosy hoe raha mitoetra ao aminao ny teniko dia anovanao zany. Hebreo 4:5-6. Zao ndray mivomba ihany momba Mosesy io. Izy dia mpanompo mahatoky tao an-tranon'Andriamanitra. Mahafinaritra zany dia. Mpanompo mahatoky zany dia olona azo anteherana, olona azo ametrahana fitokisana, olona izay marina.
no hamarinina misesy mpanompo mahatoky izy tao amin'ny tranon'Andriamanitra, tao amin'ivon'ny fiangonana izay naditra, izay niambota amin'Andriamanitra, izy kosa mitoetra ho mahatoky. Ary ny Ezekela 7:30, 2:4, dia zao novombarana eo mpanjaka iray izy, mpanjaka ho an'ny zanak'Israely Jehova, ho mpiandry iray izy. Fa tiany mahafinaritra ao amin'ny Mosesy. Rehefa tonga teo amin'ny tendrombohitra, fiovantare Jesosy. Tatsika eo amin'io 7:7, 7:30 zany. Dia teo Mosesy ry havana, nanotrina an'io fiainana fanomezam-boninahitra an' Jesosy io. Nanotrina. Tsy mba tianao koa ve io zany? Hanotrina, ndray andro any dia ho eo i Jesosy io. Ho tonga eo ianao hanotrina, satria tafaray tamin'i Jesosy. Hanotrina ny fanomezam-boninahitra an' Jesosy. Ary ndray andro any dia voalaza ao amin'ny Apokalipsy 2:10, 9:7. Fa hihira ny hira-pandreseny Mosesy ireo vahoaka an'Andriamanitra, tafavoaka avy tao amin'ireo fahoriana lehibe. Hihira ny hira-pandresena. Nanana hira manokana, fijoroana vavolombelona manokana Mosesy tao anatin'ny hira sy ny tononkira izay nataony. Dia hideran'Andriamanitra izy, hisaotra an'ilay namonjy azy izy. Zava-misy zany fa sao dia heverintsika hoe dia fahitana fotsiny. Dia ndoretsika hijery ohatra anankiray hafa koa. I Saoly, izay ny fofo mafy mihitsy ny kristianina. Satria tsy te hafantatra an'izany hoe inona zany Kristy arahany reto jiosy reto zany. Ganjo nantsoin'Andriamanitra izy. Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika? Nidaraboka i Saoly ry havana. Tahaka ny Mosesy nalemy izy, nidaraboka. Dia nanomboka teo amin'io fidaraboan'ny Saoly io, dia niova Paoly ny anarany. Ary nanomboka teo amin'ny fidaraboan'io dia niantso ny anaran'i Jesosy Kristy. Ilay ny fofoiny ity lehilahy ity. Ary zay rehetra tao am-pony Saoly, dia zao nolazainy fitiavan'i Kristy. Tsy nanana fitiavana ny tena nintsony Saoly na i Paoly, fa ny fitiavan'i Kristy no nanery azy. Io fitiavan'i Kristy ny tao aminy. Mbola mafisiny azy zany, fa voahombo miaraka amin'i Kristy. Maty ilay Saoly, maty i Paoly. Kanefa no Kristy velona, dia zay voahombo miaraka amin'i Kristy amin'ny hazo fijaliana izao. Ary tsy izaho intsony velona, velona izy ry havana, noho ny amin'ilay firaisany tamin'i Jesosy Kristy. Jery ohatra hafa ihany koa sika. Zakaiosy, mpamory hetra tia vola, mpangalatra, mpisoloky, halan'ny fiarahamonina. Fa rehefa niantranoan'i Jesosy izy tao atokantranony, niditra tao am-pony, dia nisy fiovam-po teo no eo, goavana izany ry havana. Mba tianao ve ho tahaka an'izany? Raha tafiditra ao an-tokantranonao, raha miaino ahy ianao amin'ity maraina ity, miditra ao an-tokantranonao ny afa-pamonjena, ampidiriko omponao. Fanana fiovana eo no eo amin'izay tian'Andriamanitra hitondrana anao ianao. Lay vehivavy Samaritana, tia fafinaretana ranofo zany. Indimy izy no nisolo vady. Ary lazain'i Jesosy taminy fa le lehilahy zay miaraka aminao io aza dia tsy mbola vadinao ihany koa. Fitiavana filana ranofo. Kanefa rehefa nifandray tamin'i Jesosy teo amin'ilay fantsakana zay arabaky teny, dia avotra izy. Tonga ny mpanavotra, tonga ny Mesia, ilay tapakazo izay nihobiana tamin'ny andron'ny Joda. Kanefa efa eo izy amin'izao ora itenenana izao.
mety manana fiainana tahaka an'izany tro ngamba ianao mety tsy ho mpijangajanga fa zavatra hafa no mahatonga anao ho lasalasa aranofo filana aranofo be dia be kanefa rehefa tafaray amin'ilay Kristy amin'ilay Mesia ilay tapakazo voalohany ilay tao amin'ny Joda ilay silo dia inona nanjohan'ity vehivavy ity lasa izy nilaozany teo ilay fatsakana arabaky teny fa lasa izy hitondra ny filazana tsara any amin'ireo mpifanolo-bodorindrina amin'izay nankahalazy satria vehivavy janga mpaka vadin'olona sah izy nisedra ny fiarahamonina nyresaka tamin'izy ireo nitaonan'izy ireo andao izahan'izao olona zao fa Mesia mihitsy zao Kristy zao ilay mpaminan'Andriamanitra izao rehefa akambana ny tapakazo voalohany amin'ny tapakazo faharoa dia eny an-tanan'Andriamanitra ry havana tonga fitaovana teo ampelantanan'Andriamanitra ireo rehetra izay nitany saintsika teo na Mosesy na Saoly Paoly na Zakaiosy na ty vehivavy Samaritana ity tonga fitaovana teny ampelantanan'Andriamanitra izy maro ireo tantara ao amin'ny baiboly ry havana izay ahitanareo fa tena zava-nisy izany hoe rehefa tafaray amin'ny Kristy dia manana fiovana mahagaga ary miezinezina dao fitintsika ety Ezekela 7:telopolo ity fa zao no hitatsika manana fiovam-po vokatra hita eo amin'izay tafaray amin'ny Kristy ho amarinina ny olona izay tafaray eo amin'ny Kristy isaina toy ny tsy manatsiny izy misy tsininy isika rehetra mpanota isika rehetra voahozona isika rehetra tsy misy marina na dia iray akory aza kanefa ho amarinina rehefa tafaray ao amin'ny Kristy ary eo amin'ny 4:20 dia hoy izy mampanantena antsika Andriamanitra manao fanekena indray Andriamanitra izaho ho mpanjakanao izaho ho mpiandry anao aza matahotra izaho ny mpiandry anao ho vahoaka iray ireo rehetra ireo ianao izay miaino any tokantrano ianao izay manatrika eto amin'ity maraina ity dia ho tafaray isika ary ny hevitra tafaray dia tsy vitany hoe tafaray mikambana fotsiny fa fatoram-pitiavana iray no mamatotra antsika dia ny fitiavan'i Kristy voafatotra toy ny bouquet toy ny amboara tsisy intsony izay itsikeran'ny rery na itsikeran'ny itsy na ifosany rery na tsy ho tian'ity ary ny tena zava-mahagaga ilay fahavalo aza dia manjary tianao izy mivavaka ho azy ianao maniry ho azy faniriana tsara ianao zany fikasan'Andriamanitra ho antsika ry havana ary hoy izy ao amin'ny Apokalipsy 1:22 hoe ho afovoany aho ho afovoany izany fatorana izany tanana izay mamatotra ny fiangonana rehetra ireo tapakazo rehetra izay manatona azy mbola eo afovoany ihany izy na dia izany azy ry havana tonga eto amin'ity trano ity ny famonjeny hoy Zakaiosy tonga eto ny famonjeny tsy afatra fotsiny izany fa nirariko amin'ity maraina ity dia raiso ho antsika izany afatra izany te ho tafaray amintsika Andriamanitra ary zao ny voalaza amaranako azy Isaia 3:10 2:10 ka hatramin'ny 7:10 hoy izy izaho dia izaho no Jehova tapakazonao tsinotsinona izay heverinao fa zava-dehibe ao fiainanao tsinotsinona fa izaho ihany ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho tsy misy mpamonjy fakitsika teo amin'ny Jeremia 4:4 fa niantso ihany izy no tateorian'Andriamanitra ho vonjeo zahay amin'ny fahorianay nitodika tany anio hitodika any ve ianao fa rio omponao ao izany fa Andriamanitra te hamonjy ianao mpamonjy ianao aho izy izaho efa nilaza sy namonjy ary nanambara ary tsy misy hafa teo aminareo
eny atramin'izany andro zany izaho no izy tia ny tena fampanantenana zay tsy atahorantsika tsy misy maharombaka azy amin'ny tanako nampiraisina teo ampelantanan'andriamanitra tamin'i jesosy isika riavana ary raha manapa-kevitra ianao androany fa teo eo koa aho dia nyteny fampanantenana ataon' jesosy aminao tsy misy maharombaka anao fa hitoetra eo ianao ho tafajanona eo ianao ary ho tafaray tanteraka miasa aho hoy izy ka iza no mahasakana mbola misy sakana tianao ankoatran'izay ve aoka sika eritreritra fa tsy misy mahasakana an'andriamanitra na dia kely akory azy satria miasa izy manao an'izany izy ary manao an'izany drafitra zany izy mba tiany ho tanterahana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ary ho tompontsika izy amin'izay ho andriamanitsika izy amin'izay mpamonjy antsika izy amin'izay mpiandry antsika izy amin'izay ary izy dia izy ihany no tiantsika andriamanitra ny hitahy an'izany afatry ny famonjena izany ka samy andray an' jesosy raha ny tokantrano ianao dia aoka nondrika ny lohantsika mba ho fantatsika izany afatra avy amin'andriamanitra izany amen. iaraka hitsangana hivavaka isika tompo tsara sy masina indrindra ny an-danitra ao misaotranao izahay noho ny amin'izany teninao izany misaotranao izahay noho ny amin'izany vantsim-panahy izany mangataka aminao izay tompo ongoty hiala amin'ny fahotanay izahay aoka ho tafaray tokoa ho tena tafakambana aminao izay tompo ka anao izay sitrakao anana ny ala mem-panahy anahaka ny toetranao Kristy io mba olonao izahay ary anao kosa no Andriamanitra ny anaran'i Kristy Jesosy amen.
marana izany amin'ny vavaka isika. Andriamanitra tsy takatry ny sainay tokoa ny alehibiaza ny fitiavanao anay, fa ny alanao ny voninahitry ny lanitra tamin'ny alalan'i Jesosy, dia tonga eo afovoan'ny mpanota ianao mba hanafitra azy. Ingane tsy ho verimaina izany fidinanao izany Andriamanitra. Fa indreto zahay manapa-kevitra amin'ity maraina ity, mba ho tapaka-kazo tafaray amin'ilay tapaka-kazo voalohany, mba ho olona ho vonjeny Jesosy. Andriamanitra, tanterao aminay izany. Ary ingany izao tsodrano izao dia mba ho tanteraka aminay ihany koa. Ho amintsika rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana ao amin'ny fanahy masina. Amen.